itsika tsy manaiky lembenana raha mipitso eny Ambohijatovo ny fotoana amin'ny 1:20 olana maro lafy eto amin'ny firenena tsy mahavaolana ny tondra miala ho ny antoko maheva fanapa-kevitry ny préfecture mampiteraka korontana ho isiteny irerena somiaika ampifaliana indray tombo-kilasy tongovavy no itsidihany sampana fampalalam-baovao ny tokantranonao amin'ity alarobia 4 septambra 2020 ity atezina ny araba no manasanao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany mahakasika ny raharam-pirenena avy hatrany nametraka fitoriana ho fanafoanana sy fampiatona ny fanapa-kevitry ny préfet n'Antananarivo tsy nanome alalana ny hetsika rampitso etsy Ambohijatovo ny mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo ny tolakandro teo afoana avy hatrany araka izany fanapa-kevitra no raisy ny préfet n'Antananarivo rehefa tafapetraka ny fitoriana araka ny lalàna ray sy roa arivo tsipika 820 andininy fa 420 voatazona araka izany etsika eny Ambohijatovo rampitso amin'ny 1:20 raha ny fanambaran'izy ireo etsika fitakiana jiro sy rano no atao fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy tafapetraka teo anivon'ny fitsarana amin'ny sanany ady amin'ny fanjakana ny tolakandro ny fitoriana nataon'ireo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo manoloana ny fanapa-kevitry ny OMC mahakasika ny etsika fitakiana jiro sy rano atao etsy Ambohijatovo rampitso 20 septambra fitoriana ho fanafoanana sy fampiatona ny fanapa-kevitra momba ny fandrarana ny etsika ho atao noho izany araka ny lalàna raiky sy roa arivo tsipika 820 andininy fa 420 dia foana avy hatrany ny fanapa-kevitry ny préfet vantany vao tafapetraka ity taratasy ity araka ny fanazavana mpitory nampiakapeo ihany koa ireo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo manoloana ny fomba fiasan'ny préfet raha ny fantatra mantsy androany tamin'ny 1:20 vao nampahafantarina tamin'ny alalan'ny taratasy ireo mpanolotsaina nametraka fangatana ara-dalàna teny Tsimbazaza ny alatsinainy teo momba ity fanapa-kevitra ity nasina contact mazava ho an'ny mpanao fangatahana fa magaga fa ilay taratasy ofisialy makaty aminay milaza an'izay valiteny izay dia tsy nitenenanay hoe azo alaina raha tsy efa amin'ity androany ity tanao tamin'ny folo sasany amin'ny 1:20 tany na izany na tsy izany raha rehefa mijery ny lalàna izahay satria miezaka manara-dalàna foana dia nanapa-kevitra izay itory izany fanapa-kevitry ny préfet manakana ny anaovana ny fihetsiketsehana rampitso 20 septambra izany nametraka izahay requête en sursis à exécution la décision ny préfet ary nametraka requête en annulation raha jerentsika ny lalàna izay mifehan'izany hoe ady amin'ny raharam-panjakana izany 2001-025 ao amin'ny article 66 dia milaza mazava fa voapetraka fotsiny izany requête en sursis à exécution sy requête en annulation izany dia miato avy hatrany ny fanapa-kevitra izay no raisin'ny préfet izany hoe tsy miatra ny zavatra nylazainy efa azo avokoa ny taratasy manamarina sy mampitombona ny fitoriana napetraka ny fanamafisana taratasy izay manam-pirofo fa mandeha amin'ny ara-dalàna ny mpanolotsaina ny tanàna nanao hetsika fitakiana rampitso fa tsy korontana araka ny voizin'ny sasany amin'izao ty apelatanako ty ny accusé de réception manamarina fa voaray soma tsara ny requête izay napetraky ny mpanolotsaina ny tanàna efa misy ihany koa aty aminay ilay fanamariana anankiray satria dia nangataka mihitsy izay récépissé milaza fa voaray izany taratasy napetraka izany entina ilazana amintsika hoe mitady ny fomba rehetra izay satria tena zo ary zo fototra ho an'ny malagasy rehetra tokony hisitraka jiro sy rano ka tsy hanaovana antso zay lava izao izay kosa nefa tsy mandeha botolo arak'izay fanakorontanana tiany sasany volena fa mandeha amin'ny ara-dalàna hatrany ary izao taratasy ampelatanana izao no pirofo mitoka amin'ny tenda fa voaray ara-dalàna ny requêtenay dikan'izany foana arak'izany ny fanapa-kevitra no raisiny préfet vokatrio zavatra napetraka io araky ny 2001-025 article 66 voatazona araka izany ny etsika eny Ambohijatovo rampitso amin'ny 1:20 raha ny fanambarany ireo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo mikasika ny etsika fitakiana jiro sy rano fotoana anehoan'ny olom-pirenena ny fitakiana mikasika ny zo fototra ananany dia ny fisitrahana jiro sy rano izany no natao rampitso hoy ny fanazavana ary mbola anao mafisy ny antoko politika fikambanana olo-tsotra tamin'ny alalan'ny fanambarana sy filazana samihafa isan'ireo nitondra ny heviny momba io ihany koa ny antoko leader Fanilo Androany izy ireo izay nampatsiahy manokana ny andininy vitsivitsy eo amin'ny lalam-panorenana momba ny zony olom-pirenena
araka ny andininy fahadimy any vahoaka ny fiandrianana loharano ny fahefana rehetra. Andininy fahasivy ny olona rehetra dia mananjoa amin'ny fahalalahana ary tsy azo samborina na tazonina mponja tsy amin'ny antony. Andininy fahafolo arovany lalàna ho an'ny rehetra ny fahalalàna maneho hevitra sy miteny, ny fahalalàna eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalàna manao gazety, ny fiara-mivory, ny fivezivezena, ny fieritreretana ary ny finoana. Ary ihany koa ny andininy faha 11 mananjo halalany vaovao ny tsiraray, voarara amin'ny endriny rehetra ny sivana. Manamafy araka izany izy ireo fa ara-dalàna ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena izay atao rampitso 20 septambra 2022 satria mifanaraka amin'ireo andinin-dalàna ao amin'ny lalam-panorenana voalaza ireo. Manentana ireo manam-pahefana rehetra ity antoko ity amela malalaka ny olom-pirenena aneo ny fitakindry sy ny heviny ary andraikitra ny hetsika izay atao rampitso toy ny tany Frantsa ny 12 septambra lasa teo. Nanaraka ny dingana ara-dalàna rehetra ny fangatahana anao hetsika hoy Lili Rafarala saingy nolavy prefektora izany. Olana iara-manana ny délestage sy ny tsy fisindrano ary karazana familiana ny saim-bahoaka na diversion ny famadiana amin'ny olana hafa. Miantso ny vondrona iraisam-pirenena sy ny mpiaro ny zon'olombelona ny tenany mba hijery akaiky ny toedrara ary no mafisy n'ity mpanolotsainy tanàna ity fa mila miverina amin'ny vahoaka ny mpitondra dieny mbola tsy tonga amin'ny atezeram-bahoaka. Tatbavao ny Narcisse Karazafy, Tahiriniana. Ananaraka ny antanatohatra rehetra mpanarahana ny hetsika atao rampitso ho ny mpanolotsaina munisipaly Lili Rafarala tolona iaraha-manana nefa hoy izy satria iaraha-manana ny délestage sy ny tsy fisian'ny rano tsy asakana ny vahoaka hitaka ny zony farany kely indrindra nefa ny fanakana ny prefektura ny tanàna n'Antananarivo ny hetsika izay kasaina atao rampitso ho hiatran'ny fanazavana. Be dia be no miteny adalynareo manao an'izany fa io tsy anaiky dia io hitantsika io ny valiteny tsy manaiky ny préfet sady gaga no tsy gaga fa ny antsotra fotsiny hoe tsy hetsika olona anankitelo na olan'olona anankitelo fotsiny ny olan'ny jiro sy rano eto Madagasikara eto Antananarivo dia amiko dia tsotra be ilay izy hoe tsy miantefa aty aminay intsony ny fanontaniana hoe raha toa ve ka tsy nanaiky ny préfet dia ahoana ny atao averiko amin'ny vahoaka malagasy ilay fanontaniana tsy nanaiky iny ny préfet isika ny mahita hoe ahoana ny atao efa ilay olona ne no manao auto-organisation any amin'ny misy azy any avy ianao tsy malala fa mijery dia efa mahita hoe milaza ny mirandrana syndikaly ohatra hoe ny mpiasam-panjakana dia hivoaka manoloana ny toeram-piasany ary dia tsy hiasa mitendro influenceur tena hoe ny tanora zany dia hitanao hoe lasa tanora mandray andraikitra malala mazava-dehibe ano avy ka amiko tsy hoe manamaivana akory ilay fandavan'ny préfet fa io koa zany rehefa tena hoe déterminé ny vahoaka hitaky ny zony farany kely indrindra dia anjaran'ny vahoaka no mahita an'izay ho ataony. Ny anay dia nanaitra ny sainy maro aika ilay zavatra nanairanay ny sainy maro tena efa ela ny te-hitroatra ilay vahoaka fotrany hoe niandry izy ary heverinay fa tamberina ndraikitra tena tokony ataonay zany amin'ny maha olom-boafidy nampindramin'ny vahoaka fahefananay. Fomba fiady efa mahazatra ho hiatrany Lili Rafarala ny filazana fanolavana ihany koa ny hetsika kasainy antoko miaradia amin'ny fitondrana atao rampitso mety azo adika ho tahotra amin'ny atezeram-bahoaka no ny tadiavana alaolana ho hiatrany Lili Rafarala. Ny hoe fandavana ihany koa ny any TGV fomba fiady io e mba asa re mety manavy izay mety hiaran'ny fatezeram-bahoaka satria tena misesisesy ny fanehoan-kevitry ny olona rehetra zay koa dia miara-mahita amintsika rehetra lasa tena hoe miantefa any aminareo mpitantana ange ny atezeram-bahoaka e dia mety hoe hiarovan-tena ve dia aloha zany manao saritsary ny aloha ilazana hoe tsy nareo rery ange no lavina fantary inona moa ilay fitakiana ataon'ilay TGV fivoriana momba n'inona amiko tsy atao sarinady ohatr'izany zo fototra hoy ny olona ny midina an-dalambe maneho tsy fahafaliany ary tsy misy moyen intsony averiko mihitsy ahafahana mampita amin'ny fitondram-panjakana fa tsy faly anie ilay malagasy amin'ity zavatra iainana miaraka aminareo ity fa dia aoka ny vahoaka no halala izay tokony ataony sy manandrify azy tsy misy tsony hoe iza ny tarian'iza sisa fa nanainga izahay amin'ny andraikitra tokony manandrify anay dia anjarantsika vahoaka mijery ny lalak'izorana.
miantso ny vondrona iraisampirenena sy ireo sampandrara rehetra miaro ny zon'olombelona mba hijerakaiky anyity tranga misy eto Madagasikara ity Lili Rafarala. Raha ny hita mantso izy nanomboka ny 28 septambra 2024 no nakaty dia modina ena ny ora mahatapaka anjiro entina andemena ny sain'ny vahoaka. Misy ihany koa ny familivilina ny sain'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fiainam-pananahan'ireo olo-malaza no mafisy ny Lili Rafarala afatafiditra ao anatin'ny diversion ireny. Tena misy demokrasia ve eto Madagasikara, tsika mireharesy milaza fa mitarika ny sadaika amin'izao fotoana izao, averiko foana manana adidy izay te hitarika an'izany tompoko anome bon exemple. Fa olom-boafidy ange no samborina tanaty herisetra e. Olom-boafidy ange tena niarany tena ataoko hoe harcèlement physique et moral nanao fitoriana momba an'izany zahay ary tena mangana, tena tsy mbola salama hatramin'izao repos médical. Za tena miteny hoe tena jereo zao zava-misy eto Madagasikara zao. Raha mbola misy zany atao hoe zon'olombelona zany dia ny resaka hoe fahafahana maneho hevitra sy ny sisa sy ny karazany tena io zany ninona zavatra apetraka allo ny any anatin'ny olona no hiteny ho tapenam-bava foana zay foana le fanao manina moa le izy satria hoe adala le malagasy ka rehefa mafy be le pression satria niezaka namono hafa ne raha tsika malala zany ny compte fako nge mamorona le mialatsiny sex type indray mily viliana an'izay lay diversion fa move na avono an'ilay tsy fahafalian'ny olona zany zavatra. Mbola tsy tara ho ihatra ny fanazavany raha izao ireo olom-panjakana na voatendry na voafidy raha hiverina amin'ny vahoaka ary dia mbola tsy hiara ny atezeram-bahoaka dia mila tonga saina ho ihatra ny fanazavana. Na Andriamatoa préfet tena mitodika aminao ampanajanana naterana taratasy tany aminao ary tena laharana ny telefoniko manokana mihitsy nalefa tany fa mahagaga fa dia ohatry ny olon-drehetra ihany eny amin'ny fahitalavitra no mahita ny valiteny tsy nisy filazana taty aminay dia za tena miteny hoe vahoaka ihany koa ianao nampindramina n'io notendrena amin'io fahefana io zahay olom-boafidy ianao notendrena mbola tsy tary ianao raha mandinika hoe ny vahoaka malagasy rehetra tiany miady ary anisan'izany ianao elako raha toa hoe manana traitement manokana ianao hoe tsy tapaka mihitsy ny jiro sy ny ranonao ka tsy ny famahana an'ilay olanao anatin'ny omaly mody tsy tapaka sy ny rapitso no anakana ny vahoaka fa fito taona ange ny menanareo ary tsy nisy nandainga ny olona fa ianareo no mandainga nataonareo fampanantenana tsy mivoakato raha tsy mivaty olan'ity amin'ny heritaona ohatr'izao tsy hisy tsony raha ny olan'ny délestage zany non tsy fotoana an'izany tsony zao fa rehefa feno ny kapoakan'ny olona dia ny olona ny malala izay ataony. No marian'ny Lili Rafarala moa fanilarana findaihany no napetraka tanatin'ny fangatahana teny anivon'ny prefektura n'Antananarivo saingy toy ny olom-pirenena rehetra ny tena nomaly teny amin'ny fahitalavitra sy tambazotra ny serasera no namatarany ny valin'ny fangatahana natao. Manodidina izay vaovao izay ihany ataony fanjakana fitaovana amiretana ny vahoaka malagasy ny prefektura ka mandray fanapa-kevitra tsy manaja ny zo omeny lalam-panorenana ny vahoaka malagasy ho irandriana solonyaiko sy teny androany. Miantso ny prefet n'Antananarivo ny tena niverina amin'ny fanapa-kevitra noraisiny izay iverina fa ampiteraka korontana hoy ny fanamafisana. Fanampanazavana eo amin'ny sariny ny Aritanjona. Leo efa amin'izay fito taona ny aretan'ny malagasy ny fijaliana jiro sy rano izay ho irandriana solony aiko sy teny. Manana mitrotraka ny asorenana nefa ny fanapa-kevitry ny prefektora mandrara ny hetsika fitakiana ataon'ny malagasy rampitso. Fanapa-kevitra izay natao amin'ny retana ny vahoaka malagasy ary tsy manaja ny zo omeny ny lalam-panorenana ny olom-pirenena hitaky sy hitenin'ny zony ankalalahana. Raha ny fiaretana nandritra n'izay fito taona izay angamba fefa lava be. Ka izay indrindra Andriamatoa préfet azadinona fa solo tena mpanjakana ianao no napetraky ny fanjakana isahana resaka filaminam-bahoaka. Kanefa raha zavatra hita amin'izao fotoana izao dia ataony fanjakana fitaovana ianao Andriamatoa préfet hamoretana ny vahoaka malagasy, hamoretana ny olona izay nomeny lalam-panorenana zo hiteny ary tsara toerana ianao amin'izany zavatra zany fa ity fanapahan-kevitrinao ity dia tsy manaja averiko indray tsy manaja ny zo nomeny
lalam-panorenana ny vahoaka malagasy. Zo ny vahoaka tompoko no miteny zavatra maharary azy. Ka raha nanapa-kevitra ianao hoe tsy mety aminao, ny fanehoan-kevitra io na araka teknika ozy izy ianao zay, de tokony tady solution ianao fa tsy azonao atao no mampijano an'izany zavatra zay. Tsy misy resaka politika, zo fototra no takiana. Amiteraka korontana io fanapa-kevitra noraisiny prefet io ka miantso ny prefet iverina ny fanapa-kevitra noraisiny ka dia tiavany vahaolana hafa ity solombavamboaka ity. Ka mba tsy ianao miteny hoe resaka lafiny filaminam-bahoaka no jerenao, mampikorontana ny vahoaka ty zavatra ataonao ty. Mampikorotana ny vahoaka malagasy ty zavatra ataonao ty Andriamatoa prefet, ary ianao responsabilité-nao lehibe zany. Ary zany indrindra no itenenako eto androany io hoe ameo toerana hafa ireo olona reo rehefa tsy tianao hiditra ao amin'io toerana anankiray io. Sady io toerana io fanatokana fa maninona moa tamin'izany andro zany rehefa tsy faly ny vahoaka ny Antananarivo, tsy faly ny vahoaka malagasy, natao tao amin'io toerana io no nampisehoan' zay tsy filaminana zay, ary ingay rajoelina mihitsiny ingay rajoelina mihitsy no tao. Fa am'izao fotoana zao tsy faly indray ny vahoaka malagasy, ka raha miditra eo ny vahoaka raha miditra eo indray ny vahoaka malagasy de diso. Fa raha ingay rajoely zany no miditra eo de inona, fa raha izahay no miditra eo de inona, raha ny vahoaka malagasy no miditra eo de inona. Miteny ianareo zahay mpanao politika, non, ambarako eto indray tsisy resaka politika io tompoko. Fa leo ny laingany ingay rajoely ny vahoaka malagasy. Nanomboka 7 taona tsisy délestage. Vita ray taona tsisy délestage. Vita 2 taona tsisy délestage. Lefa eo ihany délestage. Maharetakely nareo enim-bolana fa ovahako mbola eo ihany. Tsy miala ao anatin'ny trano efitrano raha tsy mivany délestage, mbola io misy délestage. Leo ny vahoaka. Vokatry ny ataony mpitondra fanjakana ihany no miteraka ny olana misy ankehitriny ka mitarika ny olona hitaka zo ny fototra tokony hositrahany. Aza vonona ny zo ny vahoaka malagasy teny hoy randriana tsy olona aiko sy teny ny andefa mivantana ny prefet na Antananarivo. Tsy misy zao zavatra zao raha tsisy ny olom-boafidy. Tsy misy zao zavatra zao raha tsy teo i Baba sy Clémence. Tsy nisy zao zavatra zao raha tsisy fanambarana am'le 25. Tsy nisy zao zavatra zao raha ohatra raha ohatra tsisy délestage teto Madagasikara. Tsy nisy zao zavatra zao raha tsy nipotika ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Tsisy io le 25 io raha ohatra ka tsy veriasa ny vahoaka malagasy. Fa vokatry zany rehetra zany Andriamatoa prefet ninona raha ataonao mampikorontany zavatra io décision-nao io. Satria hainy zao fitondrana zao ihany no mampirehetra an'io jiro io. Hainy zao fitondrana zao. Ka izay indrindra ny antony itenenako eto androany hoe prefet tsy mety io décision-nao ovay io décision-nao. Aza vonona ny zony vahoaka malagasy Andriamatoa prefet. Averiko, aza potehina, aza vonoina ny zony vahoaka malagasy hiteny ny lalam-panorenana nanome an'izany zavatra zany. Tsy nisy ny vahaolana hatramin'izay matotonga amin'izao zava-misy izao ny firenena malagasy. Amp'izay tofoka délestage sy rano tapaka lava ny ponina ka tokony avela malalaka ilazany marary azy sy taky ny zony ho hiatrany ny fanamafisana. Manimba ny fidiram-bola ny orinasa madinika sy salantsala ny délestage ho an'ny faritra Ampitatafika sy ny manodidina. Tafakatra adiny 3 ka hatramin'ny adiny 4 ny délestage ary indroa isan'andro. Efa reraka amin'ny fampanantenana tsy tanteraka ny vahoaka ka rariny raha idina an-dalambe anoho ny tsy fankasitrahany ho lehibe ny tanàna ao an-toerana Ramparahoelina Rato. Narcisse Karazafy, Tahiriny. Mahatratra adiny 3 hatramin'ny adiny 4 ny délestage ety Ampitatafika sy ny manodidina ary miverina indroa izany mandra-pariva ny andro. Misy fiantraikany betsaka amin'ny fidiram-bola ireo orinasa madinika miankin-doha amin'ny jiro izany any ka izay azo sisa no ampiononana ny saina hoy ireto orinasa madinika teny an-toerana. Eo tamin'ny 7 teo zany io zany tapaka. Eo amin'ny adiny 3 sasany io zany ny jiro ety ny tapaka. Tena ilay fidiram-bola aloha amin'izao tena
tena tsy mahatsatsa vesoma mihitsy zany amin'izao ho anay ohatra ny hoe zay zany zao miasa fa zay tsy tompony dia tsy mahatsatsa vesoma mihitsy. Efa nampiasa ihany teo aloha ohatra ny tapaka foana ilay jiro dia ny anay moa zany générateur nampiasainay dia nirefitra tamin'ilay izy koa ilay izy dia tsy nampiasa intsony tonga dia miandry jiro miverina fotsiny sisa. Client moa zany eo ihany fa le jiro tapaka dia tsisy azo atao fa tsy maintsy miandry iverenany jiro na misy client ary eo dia miandry jiro foana dia tsy dia miditra ilay vola. Indroa amin'izao aloha izy indroa, adiny 3, adiny 2, adiny 4 tsisy zaka zany fa iainana fotsiny. Raha ohatra anay manokana zao tena be da be mifatiantoka dia lasa mamorona tsy misy mihitsy ohatra hoe tsy maintsy mamorona groupe électrogène dia lasa miaina ny olona miditra satria mitombo maskarena dia ampitomboina konko ny vola raisina dia ohatry moa zany mitombo vola loham-panjifa dia lasa miaina mandola santy moa zany. Miaina mpanjefa jus rehefa mandeha ny groupe électrogène. Tsy dia asasiana tapaka intsony. Zahay dia mahafinaritra amin'ny fiainana raha tsisy tapaka intsony. Maro loatra ny fampanantenana nataon'ny fitondrana kanefa hatramin'izao tsy nahitambokana izany ohatra ny fanazavana ka rariny rahidina an-dalambe ny vahoaka. Angaminy ataontsika hoe eo amin'ny indroa eo zany aloha ny fatapahany jiro ety. Indroa ranay dia tena maharitra ilay izy aloha. Maharitra nefa ny ao anatin'ny faharetan'izay dia mibetsaka ny atao hoe fatiantoka ho an'ny olona zany amin'ny zavatra rehetra amin'ny trano. Fa ho anay olon-tsotra moa zany dia tsy haiko hoe mba manao ahoana ny fieritreretan'ny fanjakana ny fatiantoka rehetrarehetra satria ho an'ny tenako izao dia miasa tena mampiasa jiro mihitsy kanefa dia tsy hita hoe ahoana ny tena fandehan'ilay izy. Ny fahitako an'ilay fitakiana aloha dia ny fitakiana tena hoe ilaina mihitsy ny fitakiana satria hoe aiza zany tena andraikitra iainan'ireo mpitatana indrindra fa ao anatin'ny ministry ny angovo zany ao anatin'ny jirama hoe manahoana misy resaka moa nataony zareo tamin'ny tele hitanay moa laza misy vahaolana dia tsy fantatra ilay izy hoe vahaolana mandra-paharoviana moa zany tena izy. Mijaly ny vahoaka satria betsaka ireo fampanantenana ary raha tetỳ amin'ny komuna Pitatafika manokana dia efa nisy ampahany tamin'ireo vahoaka no nanao fitokonana tsy tokony hanafitohina ny fitondrana raha tezitra ireo vahoaka manoloana ny délestage niezaka nandevitra ny mponina ho ihatra ny ben'ny tanàna ny komuna Pitatafika. Rehefa mamaly ny délestage io zany dia tsy tokony hoe hanafitohina n'izaniza ilay izy indrindra fa itsika mpitondra fanjakana fa tokony mitady saina tonitsika dia miezaka mamahan'ilay izy ary efa komuna Pitatafika dia hiaran'ilay fahatapahan-jiro ihany koa dia ilay mponina amin'ny ankapobeny mandefitra ilay mponina vitsivitsy any na inona hoe ery amin'ny faritra avaratetezana no nisy ny fandorana pneu fa raha taty amin'ny faritra atsimon'ny tetezana zany mandefitra ilay olona amin'ny ankapobeny na izankady zany ary maharary an'ilay olona satria hita mihitsy hoe ireo manao asa tanana mila jiro dia sahirana ry zareo ankoatrany hoe manana an'ilay tsy maintsy tehirizina amin'ny resaka poissonnerie dia hita hoe sahirana ry zareo fa nandefitra izy misy zany ilay délestage eto ary indraindray manomboka amin'ny tamilady zao dia tamin'ny 12 oratoandro hatramin'ny 9 sasany hariva zay zao ny tamilady fa mandefitra ny olona. Mila mipetraka amin'ny toeran'ny vahoaka ny fitondrana vao manome tsiny ny hetsika izay ho atao rahampitso ho hiatra ny fanazavana rariny sy hitsiny raha hidina an-dalambe ny vahoaka ho izy satria ny izy ho fototra no tsy voahaja. Aloha satria mila mipetraka amin'ny toeran'ilay olona zany rariny ilay izy everina fa afaka atao ny fitakiana pahendrena fa tsy voatery hoe ho sakatsakanana na plazaina hoe manao fiantsiana koa ao anatiny fitakiana io dia rehefa tena hoe maina sehatra malalaka io le fitakiana dia verina fa tsy tokony isy ny korotana fa le izy korotanina mihitsy hoe mahatonga an'ilay korotana tsy omena sehatra malalaka itenenana le olona dia lasa tsy mivoaka zany le alahelo mila avoaka ndre-pandeha io
dia tokony hoe ho afaka amin'izay ilay alahelo dia samy manao ny anjara manandrify azy ny tsirairay ao anatiny. Tsara ny mampatsiahy fa efa maro ireo vondron'olona nanao fanambarana androany fa handray anjara amin'ny hetsika tsy manaiky-lembenana izay ho atao rapitso eny Ambozatovo. Raha ny vaovao amin'izao ora izao dia midina an-dalambe manao fitokonana ihany koa. Maneho ny tsy fahafaliana ireo mponina eny Soavavimasoandro vokatry ny fahatapahan-jiro lava reny izay. Fa manao tohivakana ihany koa ny fanohanana ny hetsika fitakiana jiro sy rano eny Ambozatovo Rampitso izay tarihin'ireo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo. Ankoatra ny randrana sindikaly, ny fikambanana olon-tsotra sy mpanao politika samihafa ho avy hanohana ny hetsika ihany koa ny vondrokery ho fanarena am-pirenena na ny VKFP raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Efa tsy nahitam-baolana hatramin'izay ny olana jiro sy rano fa mpanantenana ny betsaka ka antony ny fitakiana. Fanampanazavana. Tsy nahitam-baolana hatramin'ny androany ny olana jiro sy rano. Betsaka ny fampanantenana nataon'ny fanjakana mijoro ankehitriny amanany olana ka tsy tokony hampangetaheta na ho tompony mpangatakatiny ny vahoaka malagasy saingy tsy misy tanteraka ka mampitondra fifaisana ny rehetra ho ny VKFP na ny vondrokery ho fanarena am-pirenena. Vaolana ny famonoana afo no ataon'ny mpitondra sy ny mpanohana azy ankehitriny io. Hatramin'ny anio 14 septambra 2024 dia tsy nahitana vaolana ny orinasa Jirama na dia teo aza ny fanoloana ny sesisesy ny mpitantana. Kanefa dia kitro ifaran'ny fivelomana malagasy maro anisa ny jiro sy ny rano. Dia raha mahita ny fatiantoka iainan'izy ireo ankehitriny. Raha ny fampanantenana nefa dia tsy tokony angetaheta na tompony mangatakatiny ny mpiray tanindrazana. Raha tanteraka ny hoe 100 andro dia afaka ny délestage, ny fanampiana 400 mégawatt, ny fividianana groupe tsy zaka ny lalana, ny hoe tsy hivoaka ao amin'ny Jirama manam-bola ny filoha raha tsy voavahan'ny olana, ny fampanantenana parc solaire ankehitriny dia vaolan'ny famonoana afo ny hita sire ataon'ny mpitondra sy ireo mpanohana azy toy ny hoe mareta kely eo amin'ny 20 volana eo dia ho foana tanteraka ny délestage sy ny hoe mitady vaolana ny fanjakana ary ny fangatahana fitoniana ataon'ny tompon'andraikitra tandrify. Manao tohivakana ny fitakiana ny amana ny olana jiro sy rano na olon-tsotra na mpanao politika kanefa tonga hatramin'ny fanaovana raha matahora sy fisamborana tsy ara-drariny rehefa mitaky ny zony toy ireo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo izay nosamborina ny zoma lasa teo. Ny fahavononana ananan'izy ireo no tohana ny vondrokery ho fanarena am-pirenena ka namafisan'izy ireo ny fanohanana ny hetsika Rampitso etsy Ambozatovo. Ary mbola mijoro ireo mpanolotsaina ka tonga nanatevin-daharana azy ireo ny olom-boafidy maro lafy, ny vondrokery politika maro lafy, ny société civile maro lafy, manohana sy mifampitaona ny amin'ny angatahana ny anomezana jiro sy rano ara-dalàna. Koa manoloana izany dia mbarataona fa izahay VKFP na vondrokery ho fanavotam-pirenena, ho fanarenam-pirenena na fanavotam-pirenena dia manohana tsy misy fepetra mihetsika atao ny alakamisy izao 20 septambra 2024 ho fitakiana ny zo fototra ilain'ny mponina andavanandro dia ny jiro sy ny rano tsy tapatapaka intsony. Ankoatra azy ireo, ho avy hanohana ny hetsika Rampitso 20 septambra eny Ambozatovo ihany koa ny randrana sindikaly, mpiaro ny zo mpiasa izay efa samyleo sy tofoky ny fahatapahan-jiro sy rano ary ny tsy fandriam-pahalemana. Mitombona ny ejim-bahoaka tsy manaiky intsony ny délestage sy rano tapaka lava hoy ny filohan'ny fafikarena malagasy androany fa avalim-pirenena izay manakana ejim-bahoaka. Fotoana tokony hijoroan'ny mpitandro filaminana ho an'ny tanindrazana izao ny fanamafisana. Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny hetsika ejim-bahoaka miara-mifarimbona izay vondronan'ireo mponina eny Namontana manoloana ny voka-dratsy ateraky ny fahatapahan-jiro sy rano lava reny. Miombona amin'ny hetsika fitakiana Rampitso izy ireo ary miantso ny mpitandro filaminana hanao ny asa araky ny nametrahana ny lalàna azy. Fanadadiana. Manitsy tadiny ary ataon'ny fitondram-panjakana ambany Masitsita ny loza mitatao ateraky ny fahatapahan-jiro sy rano lava eto amintsika hoy ny hetsika ejim-bahoaka miara-mifarimbona. Hiteraka olana goavana izany raha tsy mirahina ny malagasy rehetra. Nampitandrina ireo mitady andeha misaina ny mponina ary mitsipaka izay manao tsy havanana ny hetsika fitakiana ny zo fototra maolona dia ny jiro sy rano izy ireo. Tokony ahaka-lesona tamin'izay rehetra nitranga ihany koa ny mpitandro filaminana ka mba teny hijoro hanao ny asa ny araka nametrahany lalàna azy. Ataon'ny mpitantana isan'ambaratongany ambany Masitsika
anila sofina tsire ary nolanzay no tony hevitra aza mihitsy azy nesika ataon'ny vahoaka raha tsy laza fa tsy zofatapahantiro lava tsy misy fiafarany izao manamarika konikonina fa izao zava-misy eto tanàna izao dia teraka olana hafa sarivahana mihitsy raha tsy nery vahoaka rehetra no miara mifarivona aminazy amin'ny alalan'ny fahatsiarovana ny malagasy iraikana ny tombotsoan'ny firenena iombonana ary maraiky mivaky amin'ny Madagasikara noho izany mampitandrandro hoe mitady amitaka amin'ny fandemetsaina foana ny mpitolona izay mikataka ny atonga ny mponina rehetra azaka manana ny mahatena malagasy azy amin'ny alalan'ny fandraisana tanana ny fiainan'ny firenena ka maso mandika azy eto amin'ny taniny ary any faingana ny fisondrotan'ny firenena manoloana n'izao tontolo izao mitsepaka ny hevitra malotondro zatra pilanto ka anao dia tsy havana tsy tera-boka toa izao hitahita fitakina ataon'ny mponina tsaravondramofona izao ameloka ihany koa ny eritrerana ny abibiny mety ataon'ny mpiasa-pandrakana tarifandrovozina io lavena io amin'ny fanaraotana sy fampiasanareo fitaovana fiadina azo avy amin'ny volam-bahoaka hoentina andratrana na aminona ny vahoaka mitaky ny rariny amin'ny fanafolo amafisinay fa fampiasan-kevety mandamany fahombiazana no ampilamandrara fanifanifanekena ny fangatahany oloferena tokony teny farany ihany mitombina ny etsy-bahoaka tsy maneky itsony ny delestasy sy ny ranotapaka lava ho ny filohan'ny fafikariana malagasy vavalim-pirenena izay manakana etsy-bahoaka fotoana tokony hijoro ny mpitandro filamenana ho an'ny tanindrazana izao iny fanamafisana ka hijoro ho mpanelanelana tsy isiny ny fifandonana tokony hijoro ny miaramila sy ny polisy mba hanao ho mpanelanelana mba tsy isiny ny fifandonana efa fantatra mantsy fa isaky misy faneho-kevitra ao Madagasikara na dia hevitra araka ny teneniko teo hoe legitime izy no hetsika tiany vahoaka atao dia misy an'ireo hery mpamiretana alefa ny fanjakana koa izay dia manampy an'izay miantso ny miaramila sy ny polisy izay mba hiaro ny fahafahan'ny olona maneho ny heviny satria zoany izany tsy faly izy aleo izy hiteny koa miantso ny fahendreniny miaramila sy polisy fa zao ny fotoana hijoronareo ho antanindrazana miray feo amin'ny fitakina ny jiro sorano ihany koa ny mponina etsy namontana efa tafahoatra ho izy ireo ny zava-misy ankehitriny manoloana ny fatapan-jiro sy rano lavareny ny lazanidina andalambe ihany koa izy ireo manoloana izany tapatapaka be zany le tamin'ny jiro tsy dia mahafapoan'ny mpanjiro amin'ny lezy tapaka amin'ny sivoka amin'ny teolambo very misy fotoana anao tapaka izy amin'ny 12 dia amin'ny 3 folakandrambo very ny zaza atao zany fa hoe apetraka ny tompona ndraiky tatsirareo zany momba ny jiro dia raha monandreo zany dia hoe greve zareo amin'ny tsika tsy vao androany no nandrasana ny fanatanterahany mpitondra fanjakana ny vahaolana momba ny olona ny jiro sy rano saingy tsy mbola mahita mangirana ny malagasy hatramin'izao feno ny kapoaka ny vahoaka tsy mandady arona ka tonga amin'ny akion-dalana tsy azo itovirana intsony hoy ny antoko maheva androany efa nampitandriny ary nanao antso fanairany mitondra fanjakana izy ireo hitady vahaolana saingy tonga amin'izao zava-misy ankehitriny izao avokatry ny tsy fahaiza mitantana fitiavatena sy fitiavatseza ny mpitondra fanjakana rehefa tsy mahavahaolana dia miala hoy ny fanamafisana fanamparazavany amin'ny sariny Mathieu Prince efa elena ny toko maheva no nampitandrina sy nanaitra ny mpitondra fanjakana ny tetiavana vahaolana sy andraisana andraikitra momba ny fitantanana ny raharam-pirenena feo ny kapoaka ny malagasy ankehitriny ka tonga amin'ny lalana tsy azo itovirana intsony tsy vita ny fitakina jiro sy rano fotsiny fa mbola betsaka ny antony tokony hanaovana fitakina eto hoy ny fanamafisana mpitondra fanjakana tsy mahavahaolana miala hoy ny antoko maheva fa maninona tsika tonga amin'izao toerana misy a Madagasikara zao io zany dia tsotra fotsiny ianay hoe feno ny kapoaka ny vahoaka malagasy tsy mandady arona ny dikan'izay tsy maintsy mitrotro io ary zay efa nyteny hoe raha isy explosion sociale io tsy voafehinareo io izy indray no fanometsiny eto ny mpitondra fanjakana miteny hoe aza manakorotana raha mifahitako azy tsy misy resaka politika eto aloha fa fitakina ny iverenan'ny jiro sy rano mbola jiro sy rano eny resana eta fa mbola be da be ny zavatra tokony ho avoaka eto amin'ity firenena ty zavatra tsy mety rehetrarehetra tsy fandrempalemana tsy fahasalamana ireo kolokolo avolenta ireo famohana ny arem-pirenena sy ny sisa avion sy ny sisa ny héroïne ka rehefa tsy handray andraikitra anao andre matofiro miala tsy mahavahaolana misy ny mizana tsindrinila
rehefa ny olo-pirenena no mitaky ny zony dia anaovana raha matahotra lava saingy tsy misy vahaolana kosa ho an'ireo mpitondra izay tompony fanakorontanana teto amin'ny firenena firy taona izay ny lasa tsy hita izay tena vahaolana nenty mitondra fanjakana izoran'ny firenena amin'ny laoniny hoy ny fanamafisana fitiavan-tseza sy fitiavan-tena no tena mitarika ny olana misy ankehitriny rehefa ianareo miteny hoe aza manakotana fa tsy misy hitantanana ny firenena magnina ny olona fa rehefa ny olona indray ve mitaky e aza ampahorina ny vaoaka malagasy dia ianareo miteny hoe ampidirina ny gendarme sy ny mpitandro filaminana okitsy ny maheva dia tsy mila intsony ny raha latsaka tsy mila fisamborana tsy mila famonoana rehefa tsy mahay mitantana dia miala tompoko mandat ianao 2009 mandat ianao 2018 tianao a efa isasaka ny deuxième mandat anao amin'ny ara-dalàna mbola tsy hita ihany a zay tokony ivoan'ity firenena ty a amin'ny laonina ny fitiavanareo seza fitiavan-tena anareo mahatonga an'izao toe-java-misy zao maninona tamin'ny COI tsy tapaka anjio maninona rehefa mihetsika ny vahoaka roa andro zay tsy tapaka anjio rehefa tapahana dia tapao a dia fakahita etsika rehefa tsy tapahana avy aloha dia hatrany fakany fa za patadizina sy ampandaoliana ohatr'izao ny vahoaka malagasy fa mijaly tompoko tsy hainareo ve zany hoe ahoana ny fanatsarana ny andavanandrom-piaina ny vahoaka malagasy ianao no te hitondra ao ianao ny tompona andraikitra voalohany na izy iteny na izy iteny fa aza atao sinema koa za miteny hoe aza atao sinema nareo ny tompony fanakorotanana tamin'ny 2009 ankehitriny nareo ohatra ny tady hoalay-panandray anakorotana 2025 ka oka itsy tompoko fa reo vahoaka reo a misy le fomba fiteny hoe Andriamanitra tsy andronareo androny zareo mila fanavoazana amin'ny lafiny mahaolony i Madagasikara hoy ny fanamafisana tsy hitondra fampandrosoana ary tsy misy zavatra antenaina ny fisehoana samihafa ataony mpitondra fanjakana no misehatra raisam-pirenena tsy malasa azy filohany sy adega no ampiakatra ny aty vilaninao fa io zavatra présidence tournante io mihodina anjarany aloha zao zany tokony hitondrana fanazavana fa tsy hoe voafidy tao anatin'izany izy ka amiko zany tsy misy zavatra ho antenaiko mihitsy na andeha ho aizy izy na ho any amin'ny volana na ho any amin'ny masoandro fa Madagasikara ohatra no maro sy anisy sy rapitsoany no hitako eto fa eto Madagasikara eto dia mila fanoavaozana hifotony indrindra amin'ny lafiny mahaolona fa raha mbola tsy zay ny eto a dia aza mieritreritra nareo fa isy Madagasikara androsany eto tsy afa-miala tompona andraikitra feno amin'ny zava-misy ankehitriny mpitondra fanjakana tsy mila laratsaka tsy mila fisamborana intsony ny malagasy hoy ny antogo mahefa fa nefa metra-pialana ny vahaolana rehefa tsy mahavita mahakasika ny raharam-pirenena izay manome lanjana izy ho fototra sy ny fahalalana maneho hevitra ary mitaky fanajana ny lalam-panorenana ny firenena demokratika mbola tsy manana mpitarika azy itokisana sy mahavita manaitra ny sain'ny vahoaka ny firenena nambarany Ron Didony fa tafiditra ao anatin'ny demokrasia hybride i Madagasikara izay mampifangaro jadony sy ampahany amin'ny demokrasia Narcisse Karazafy ny ari-tanjony tany demokratika ny firenena iray rehefa manome lanja sy manaja ny zo fototra tokony hosotrany olo-pirenena tsirairay atafiditra ao anatin'ny zo fototra ny fahalalana maneho hevitra hoe Ron Didony manome fahafahana ny olo-pirenena andray anjara amin'ny fiainam-pirenena ihany koa ny tany demokratika tsy misy olona ambony lalàna na ny mpitondra na ny entina ary mila manaja tanteraka ny lalam-pandrenana izay vao azo antsoina hoe tany mandala ny demokrasia ny fahalalana maneho hevitra dia zo fototry ny olombelona tsirairay eran-tany ary ny lalam-pandrenana dia ao anatin'izany ka ny fanohitohinana ny zonony farana amin'ny teny zany dia mitovy amin'ny fanohitohinana ny zon'olombelona izay voarakitra ao amin'ny fanambarana iraisam-pirenena mazon'olombelona dia la déclaration universelle des droits de l'homme ny ONU sy amin'ny lalam-pandrenana ny firenena tsirairay indrindra fa eto Madagasikara amin'ny lalam-pandrenana ny firenena izay demokratika zany sy républicaine zay ny tiako tenenina ny tany demokratika dia arak'izay hoe mandala ny fahalalana amin'ny teny mandala ny fandraisana anjarany tsirairay amin'ny inona moa zany amin'ny activité isan'andro ny activité politika isan'andro zany ao koa ny fanajana ny tany tandalàna tsy misy olona ambony lalàna niza na mpitondra azy
eo koa ny fahaiza mitandana zany ao anatin'ny fototry ny demokrasia daholo dia mifanajana ny lalàna moa mazava ho azy zany lalam-pandroenana indrindrandrindra zay ny reniny lalàna rehetra rehefa zao ny teneny lalam-pandroenana dia iny ny ajaina tsy misy olona amboniny izay tokony hanajany mahatany demokratika ny Madagasikara na ny fanoherana na ny fitondrana isan'ny olana ho an'ny malagasy amin'izao fotoana ny tsy fananany firenena mpandimby inonteny na relève crédible afaka hitarika marina sy mahavita manaitra ny sainy ny vahoaka raha tsy mahita izay olona izay ny vahoaka dia mbola ho mandrimandry foana hatrany kanefa tsy aharitrela ihany koa ny fatorian'ny valalabe mandry fa hitroatra izy ireo amin'ny ora tsy ampozina rehefa tsy misy izay olona toteny hitarika azy izay. Za zany tiako tenenina eto zany makivo ny olona makotra reny miteny fa maninona ny gasy ny ohatrany tsy mihetsika nefa efa tena ratsy ny fiainana ratsy ny fandehan-javatra dia satria le vahoaka malagasy mahita hoe eny ary raha ratsy ary mitondra fa izy ary ny atao eo any angeny tena hitako olana voalohany amin'ny malagasy io matory zareo tsy mihetsika fa izy zany satria le atao tsika hoe mpanohitra koa lakabeazana efa teo daholo dia le relève mihitsy zany no hitako tsy hita ny vahoaka hoe izy ny relève crédible ataoko amin'ny teny frantsay fa tsy hitako izay lazana azy le olona afaka hisondrotra eo zany ka azo atokisana tsy hitan'ny olona le izy dia mahatonga ny olona tsy mazoto mihetsika firy fa ny olana fotsiny amin'izay tsy hijana amin'izay foana ny vahoaka hoe satria tsy hita misy le relève crédible tsy hetsika mihitsy fa mety hetsika any izy mifarana fa tonga dia lasa révolte sauvage be fotsiny tonga dia fandrobana sy ohatr'izany fotsiny efa rano ohatry ny tany Nepal ireny izay ny atahorana rehefa tena hoe raha ohatra zany ka hitany le relève crédible dia manaraka an'iny izy fa rehefa tsy hitany iny dia tsy mihetsika izy fa rehefa ela tsy hitany foana iny dia hihetsika foana izy satria misy farany foana ny zavatra rehetra fa tonga dia révolte sauvage tsotra fotsiny dia zay tena ratsy zay ny atahorana. No mafisy n'ity mpanao gazety ity hatrany hafa ao anatin'ny atao hoe demokrasia hybride Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana nataony manam-pahaizana izany hoe sady miaina anaty jadona no misy ampahany manaja ny demokrasia ihany. Nofoanana satria tsy nekeny fanjakany Kongresy Nasionaly nokasainy antoko aviana ny asa vita ny fampitsarana tao amin'ny tsy farany herinandro ity noho ny filazan'ny tompon'andraikitra fa tsy mifanaraka amin'ny toetra raha misy ankehitriny. Nilaza ny sekretera jeneraly ny antoko fa tsy fihetsiketsehana nokasaina tao fa fionambe anendriana izay hosolon'ny Norbert Lara Ratsirahonana ho Front Nasionaly. Nahembotra amin'ny fotoana tsy voafaritra izany hetsika izany raha ny fanambarana nataony antoko androany. Narcisy Karazafy nofoana ny fanjakana ny Kongresy Nasionaly nokasainy antoko asa vita no ifampitsarana ao atao amin'ny farany herinandro ao araka ny fanambarana nataony antoko ny tolakandro teo raha ny fanazavana dia noho ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena no antony namezan'ny tompon'andraikitra amin'ny famindrim-pahalemana baiko ny anajanonana ny Kongresy ny avy. Ny ifandrisahana zany tamin'ny filazana tamin'ny sabotsy natao dia misy ny fanomanana sainga isy ny fanomanana ny Kongresy Nasionaly ataon'ny antoko aza vitan'ny fampitsarana amin'ny zoma ho avy zao ao amin'ny CCI vato kanefany dia vozao zany zay no nahazo fampahafantarana avy amin'ny tompon'andraikitra fandrim-pahalemana amin'ny distrikana Ambohidratrimo fa nofoanana avokoa ny hetsika rehetrarehetra politika manerana ny firenena noho ny zava-misy angambany ankehitriny ka dia voatery ihany koa zany zay tsy afa-manoatra eo anoloana ny zava-misy dia tsy maintsy manaraka. No mafisiny efa tsy nikasany hanao fihetsiketsehana ny antoko fa fionambe anendrena izay hosolo ny Front Nasionaly Norbert Lara Ratsirahonana no nokasaina atao kanefa izao tsy nahazo alalana izao. Izay toko tsy ao anatin'ny hevitra anatin'ny fanakirotanana mihitsy tsy misy programa fanomanana ny marina angambany dia alazaina fa niomana ny ametra-pialana ny filopitarika ny antoko dia ny mikasika an'izay no isan'ny dinidinika saingy omanina amin'ny kongressio. Ahembotra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra araka izany ny Kongresy nokasaina atao raha ny fanazavana trano.
Mahakasika ny fampianarana kosa indray izy tsy mihaino ny marary ny ireo mpianatra ny fanjakana ka miafarara hatramin'ny fitokonana hatrany ny fitakiana ho ireo mpampianatra ny ofana ho mpampianatra ho ireo mpianatra ny ofana ho mpampianatra amin'ny ENS Androany. Tsy maintsy hiditra amin'ny fitakiana mafimafy ny mpianatra raha miny manetsy tadiny amin'ny fitakiana ataon'izy ireo tompona andraikitra eo ny fanamafisana. Fitakiana izay efa 3 taona no nangatahana saingy mbola tsy tanteraka hatramin'izao dia ny andraisana azy ireo mpiasa-panjakana. Tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mpianatra nivoaka ho izy ireo ny raisiny ka anamafisana izy ireo ny marary azy. Fanampanazavana. Tsy mifanaraka amin'ny isan'ireo mpianatra navita sy nahazo lisansa nivoaka teo anivon'ny ENS, ireo raisin'ny fanjakana ny fanamafisana ireo mpianatra ny ofana tao amin'ity sekoly ambony ity raha nitondra ny marary azy ireo androany. Atao anjorom-bala tanteraka ary fanambaniana tanteraka azy ireo ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana. Efa 3 taona no nangatahana sy nanomezana toky saingy mbola tsy tanteraka hatramin'izao ka antony tohizany fitakiana. Tsy mety aminay ny kôta 500 izay navoaka ny maine tsy ampy anay izany fa tena kely loatra ary tena manambany anay fa misy ihany na 100 nefany zavatra kely fampianarana kely efa tsy fahamezan-danja anay izany tompoko 500 fotsiny nalaina aminay efa 4,000 fanambarana voalohany takinay parcours na sapapampianarana eraky ny ENS ny andraisana ny retraretra kapen, mapen, lapen ary eo koa ny misy ny sapapampianarana taminareo dia tsy niraisina. Tena langy izany hoe misy tsy ilanandreo fa tena mbola betsaka mpampianatra tsy ampy any tsy mino izay hoe tsy mila SVT ohatra ny fianarana eto Madagasikara tsy mila SES izay vao matiera vao nampidirina vao aingana nefa ny promotion misy ao vao anaky-4 angaminy izay raha tsy diso fa nitsakitsana ny fanabeazana no ataon'ny fanjakana ankehitriny. Mampametra-panontaniana ho izy ireo raha mbola lara-mpamena ny fanabeazana mita amin'ny sehatra hafa sy ny fisian'ireo la tsy fantatra hoe ny ofana avy aiza kanefa raisina ho ampianatra mpiasa-panjakana. Koro hafa tsy ohatr'izany ny salanisa omendry zareo fa maninona moa rehefa mpanabe tsy mendrika ve zany ny navita fianarana isitraka na iasa no fanina manokana anabe kanefa tsy raisina fa maninona. Izay mihitsy le anton'le fitakiana hoe misy mpampianatra tsy fantatra hoe ny ofana taiza mahazo 100 tsy fantatra hoe firy ny dossier nalefa tany fa 100 ny nomena azy. Ho anay manokana raha ny ENS mada dia 3,000 latsaka eo ny nandefa dossier dia mahagaga fa 100 angamba zany 100 no niraisina. Dia izay no zaraina eraky Madagasikara. Tena mampalahelo zany raha ataonay fa fanitsakitsahana an'le fanabeazanay mihitsy ary izay indrindra no mahatonga ny feo anay miakatra. Rehefa endry ny tompona andraikitra dia ho endry ihany koa ireo mpampianatra eo anivon'ny ENS ho izy ireo. Nanamafy kosa anefa ireo mpianatra fa hiakatra amin'ny ambonimbony kokoa raha mbola manao be marenina amin'ny olana misy ny tompona andraikitra. Tsorinay aloha tsy sanatria izay ny te-aditra fa marary anay le izy tompoko. Marary anay ny vita fiofanana mandritra ny 5 taona kanefa arirarira rehefa tonga eo amin'ny sehatra tokony isiaranay. Omena olo-kafa ny zavatra ny ofananay izay ny tokony isehatra amin'izany fampianarana izany fa tsy sanatria ny mpianatra ny fakulté. Miala tsiny tsy manambany an'zareo zahay. Ankoatro mitaky ny andoavana ny vatsim-pianarana 3 volana mbola tsy voaloha ihany koa ireo mpianatra. Ela ihany izay no misy farany ny vatsim-pianarana mbola misy 3 volana ambony ihany ho asiana fanamafisana kely hoe ampahendrena tanteraka ny fangatahana mitodika amin'ny tompona andraikitra rehetra. Marary anay mpianatra le izy satria araka ny mahavatsim-pianarana azy tokony hamatsiana ny fianarana ary tinty efa ny taom-pianarana efa ho tapitra ny vatsim-pianarana mbola misy 3 volana ambony. Tsy mihaino ny marary ny mpianatra ny fanjakana ka miafara hatramin'ny fitokonana hatrany ny fitakiana hoy ny fanamafisana. Natonga solotena manao fitakiana iombonana androany ny avy amin'ny ENS Fianarantsoa, Toliara ary Antsiranana.
Maresaka avy any ivelany natalanjona ireo mpanara-baovao ny faneho-kevitry Donald Trump izay noheverina hatramin'izay fa milamina amin'ny Rosia. Nilaza ny filoha Amerikana fa afaka andresy tanteraka ny fanandrinany amin'ny Rosia Ukraine. Taorian'ny fihaonan'i Donald Trump tamin'ny Volodymyr Zelensky tany New York nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana dia nivadikevitra tampoka ny filoha Amerikana. Tsy vitan'izay fa nanakena mivantana ny Moscou mampametra-panontany io fiovam-pijery io indrindra amin'ny fotoana mbola ahitana fitohizan'ny ady sy fihaonana miafina teo amin'ny rotonta tany Alaska. Fanampanazavana. Nihaona tamin'ny Volodymyr Zelensky tany New York Donald Trump teo am-piandohan'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana. Nandritra izany dia nanao fanambarana tampoka sy tsy nampozina ny filoha Amerikana nilaza fa afaka mamerina tanteraka ny tany ny Ukraine ary mety mihoatra azy izany, hoy Donald Trump. Fanambarana niavaka satria nandritra ny volana maro dia nampirisika ny Ukraine hiala amin'ny tany i Trump ho takalon'ny fandriam-pahalemana kanefa tsy izany intsony ankehitriny ny heviny. Tsy vitan'izany fa nanakina mivantana ny Rosia koa i Trump tao amin'ny tambajotra sosialy manokana, Truth Social. Nolazany fa tsy manana lalam-pivoarana mazava Moscou ary niantsony any Rosia ho tigre en papier, izany hoe mahery ivelany fotsiny ihany. Nilaza i Trump fa niova hevitra ny tenany satria vao aingana no nahatakarany tanteraka ny zava-misy amin'ny ady. Na dia efa zatra miova hevitra azy i Trump dia nahagaga sy niteraka fanontaniana maro ity fiovan-keviny farany ity, indrindra noho ny fifandraisany kendry-tohana any Vladimir Poutine. Raha tsy ahivina, vao tsy ela akory izay no nihaonan'i Trump sy Poutine tany Alaska mba hitady vahaolana amin'ny ady ary dia tsy nampoziny maro izao fiovan-kevitra tampoka nataon'i Trump izao. Raha teo amin'ny Ukraine manokana, hafalian'i Volodymyr Zelensky tamin'ity fiovam-piheverana ity. Nilazany fa nisy fiovana lehibe ny fifandraisana amin'ny États-Unis izany. Andrasana mafy amin'ity alarobia ity, nilahateny Zelensky eo anatrehan'ny firenena mikambana. Azakivy hoy ny filoha Frantsay tamin'ireo mpitondra maneran-tany teo niveriny firenena mikambana. Nampitandrina ny tenany fa tandindondoza ny fitsi-pitondrana iraisam-pirenena raha vela anjaka ny lalany matanjaka. Nanao antsoavo amin'ny firaisan-kina sy ny fiara-miasa iraisam-pirenena Emmanuel Macron izay nanasongadina ny ady ao Ukraine, ny toetra rà ny Palestina ary ny antso fanavozana amin'ny rafitra iraisam-pirenena indrindra amin'ny fanomezana toerana bebe kokoa ho an'ny Afrika. Amin'izao fotoana izao izay ahitana ady tsy hankojana sy fanitsankitsahana ny lalàna iraisam-pirenena hoy Emmanuel Macron dia tsy tokony havela handresy ny lalàny matanjaka. Naneho ny alahelo manoloana ny fisaratsarana eo amin'ireo mpitondra maneran-tany ny tenany ka manentana ireo firenena-dehibe mba hiara-iasana renana ny fifanantonana sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Araka ny fanazavany, ireo rafitra sy fomba fifampirarahana iraisam-pirenena no hany afaka miatrika ireo olana lehibe ankehitriny toy ny krizy ara-toetrandro, ny tsy fitovian'ny fiari-piainana maneran-tany ary ny ady mitam-bedina. Tao anatin'izany, ny resaka manokana momba ny ady Ukraine ny tenany ka no amafisiny ny fanohanan'ny Frantsa any Ukraine. No tsy ahiviny fa tsy olana Eropeana fotsiny fanafihan'ny Rosia fa olana hatrehany izao tontolo izao. Ankoatr'izay, nandritra ny lahateny resaka momba ny Palestina ihany koa ny tenany. Nambarany fa tsy fanambarana fotsiny ny fangatoavana ny fanjakan'ny Palestina fa tokony ho fanombohana vaovao amin'ny dingana fandriam-pahalemana. Miantso fanavaozana amin'ny rafitra iraisam-pirenena koa ny filoha Frantsay. Manohana mafy ny hanitarana ny filan-kevitra ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny firenena mikambana ny tenany ka hanomezana toerana bebe kokoa any Afrika izay fangatahana efa ela no napetraky ny firenena afrikanina maro ary manohana izany mazava tsara i Frantsa ankehitriny na dia tsy izany aza ny fanao taloha. Tantarany zaza iray natsiaro ny fiainany taloha antsoina hoe réincarnation. Ny diamondra eny amin'ny planeta Neptune sy Uranus, karazana olatra na champignon samy amin'ny endriny sy lokony. Ireo no tranga hafakely entiny saranjara tiana amintsika ato anatin'ity fanadadiana manaraka ity arahoary. Nahatsiaro ny fiainany taloha Tuti Sainte, tadidiny ny olona namono azy. Fiverenana na fifindran'ny fanahy amina vatan'olombelona hafa rehefa maty ny olona iray no andikana tsotsotrany hoe réincarnation. Alaivo sara an-tsaina hoe zaza roa taona milaza olon-kafa ary manondro ny olona namono azy tamin'ny fiainany taloha. Izany indrindra no tantarain'ity Tuti Sainte
teraka tao iaindy ny volana desambra 3 nanomboka teo amin'ny faharoa taonany teo ititui no nilaza fa tsy tena titui izy fa ny anarany dia Suresh Verma ary mpivarotra ao amina magazay lehibe ny tenany. Tadidiny ny trano tany Agra ny vady aman-janany sy ny toe-javatra nahafaty azy nolazainy fa maty voatifitra izy. Manodidina ny taona 9,770 ka hatramin'ny 7,770 teo nentin'ny fianakaviany tany Agra izy. Navelan'izy ireo ilay zaza no nitarika ny dia rehefa tonga tao amin'ny tampon-tanànan'ny Agra. Hita ny lalana tonga hatrany an-trano izy ary tonga dia fantany vehivavy iray izay nolazainy fa vadiny. Fantany tamin'ireo ankizy rehetra mitangorona teo ny zanany. Ny tena entsana dia nahafantaran'ny olona namono azy ary notondrony ny tranony. Rehefa nitsofoka tao amin'ilay magazainy tenany dia fantany fa niova be ny fomba fametrahana ny entana ary niaiky ilay vehivavy fa novainy tokoa. Raha araka ny nolazainy fianakaviana dia nisy lehilahy mpivarotra tokoa tao ary efa maty tamin'ny taona 3,770. Voatifitra ny tenany ary efa nigadra ilay olona namono saingy efa nahazo fahafahana. Resy lahatra tanteraka ilay ramatoa nino fa io ilay vadiny fa na iny vadiny no ao anatiny. Tsara ny manamarika fa misy tache de naissance izy eo amin'ny lohany. I Suresh dia voatifitra teo amin'ny lohany ka noheverina fa izay no nahatonga ilay marika teo. Mifanaraka tsara amin'ny zava-misy fantatry ny mponina ao an-toerana ny tantara nolazain'ilay zaza. Ny tantarany dia nataon'ny BBC 40 Minutes horonan-tsary tamin'ny taona 770 ho an'ny mpikaroka momba ny réincarnation toa ny Anne Stevenson dia iray amin'ireo tranga sarotra indrindra ny tantarany Titui ity. Izay zaza tsy mahatsiaro fotsiny ny fiainana taloha fa nanondro ny olona namono azy mihitsy. Ho an'ny siantifika dia kisendrasendra ihany izy ity na tantarana sesiky ny ray aman-dreny tao an-tsainy ka nilaza izay nolazainy azy fotsiny izy taty aoriana. Manorana diamondra eny amin'ny planète Neptune sy Uranus. Ny fisian'ny vato hodidinina ranomandry izay misy any amin'ireo planeta ireo no mahatonga ny orana diamondra raha ny fanazavan'ny siantifika. Matanjaka ary mafy be ny europium amin'ireto planeta ireto ka mampipoaka ny roa eo anelanelan'ny néon sy ny hydrogène izay mivadika ho diamondra avy eo. Andrana natao tao any anaty laboratoara no nahafahana namoaka izany voka-pikarohana izany tao amin'ny gazety Nature Astronomie tamin'ny taona 1740. Naverin'ireo siantifika tanaty laboratoara ny toe-tetrin'ireo planeta roa ireo sy ireo singa mandrafitra azy ary ireo dingana rehetra miseho amin'ny fiforonan'ireo diamondra. Anisan'ny olatra champignon tsara amin'ny endriny sy amin'ny lokony ny Pleurotus sy Trinopiletus saingy manafina loza lehibe. Miparitaka amin'ny hazo maty sy manimba ny tontolo iainana amin'ny fomba tsy hita maso izy io. Mampiaina ny karazana fonika natoraly ka manimba ny fifandanjan'ny zava-boary. Loza miafina ho an'ny ala sy ny zava-maniry ity olatra champignon ity na dia manintona amin'ny endriny aza. Araka ny fikarohana nataon'ny Bayesians, karazana zava-maniry invasif ny Pleurotus sy Trinopiletus, izany hoe zava-maniry vahiny miditra amin'ny tontolo iray ka miteraka fahasimbana. Manalavitra sy manimba ireo fonika natoraly izay tena ilaina amin'ny fifandanjan'ny ala izy ity. Anisan'ny mety hanimba ny ekosistema sy hanakana ny fivelaran'ny zava-maniry sy biby madinika raha tsy voafehy. Mila fepetra endritra sy fanaraha-maso haingana mba hisorohana ny fiparitahany ao anatin'ny ala. Dia ny vaovao hafa kely no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ny dialina ity. Ankasitrana fenanao tombo-kilasy sy tongo-vavy nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ny tenako mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.